Ny fikambanana tonona ny anarany madina ny zanaky mady rehetra miparitaka eto Madagasikara manodidina ny 13 région sy 17 fivondronana. Zany hoe any amin'ireo 17 fivondronana ireo dia efa misy sangam-pikambanana maro samihafa manao ny asa sosialy, ny asa fampandrosoana, fifandraisana sisisa. Ity fivondronana ity zany no manambatra an'ireo zana-pikambanana maro samihafa ireny ho anankiray amin'ny ankapobeny. Izay zavatra mitranga tafatsanga ny plan national. Tsy misy ambadika politika, tsy manao politika ny fikambanana, fa ny asa fampandrosoana sy fampivoarana ny olombelona maha-olona azy. Manao ny asa sosialy, mitazona ny foto-kevitra ankapobeny, mahimady any mady, avany amin'ny fogo rehetra sy ny faritra misy eto Madagasikara. Manana an'izay eritreretinay fa hoarena hiavahanay manokana izay io poniny mady io. Izay namparitaka eran'ny Madagasikara azy izy dia tsy miala, tsy fatao anatiny ny foto-kevitra. Tsy fikambanana ny misy zany amin'izao ireo fivondronana mahery ny 17 ireo dia misy fikambanana mijoro ara-dalàna daholo, ara-panjakana daholo. Efa misy io. Ka ity fivondronany maty ity zany dia natsoina tety daholo ireo filoha sy mpikambana avy any amin'ny Madagasikara ireo. Ampiany tokony agnarandray tagna-tanàna no midinika sy nanangana an'ilay fivondronana. Hoe inona ny tokony atao hanambarana antsika rehetra amin'izay amin'ny ankapobeny zany zavatra.